Miarabantsika rehetra izay manaraka sy mandray ny fampianarana ny ambassadeur ny soaziadiana moa zao tokatra antsika larana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao fotoana izao izay mitondra ny lohateny hoe rava ny didifolo. Magnina moa ny rava ny didifolo, ina ny antony mahatonga an'izay a? Ny antony izay atao hoe narava ny didifolo izay mihitsy no jerevantsika ny amin'ny tseny ity. Vao fampahafantarana ny olona rehetra ny hoe tena rava tokoa ve izy? Ny valiteny dia tena rava tokoa. Tena rava ny didifolo sy lana mosea. Meko antsika ny antony nahatonga an'izay hoe ina ny antony nahatonga azy rava? Fa tena rava izy. Meko antsika koa ny amin'ny farany ny antony hoe narava azy. Voalohany indrindra aloha ny amin'ny ten'Andriamanitra dia izany Yahosoa zany dia tonga ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa. Izay ilay hoe Andriamanitra ny jentilisa ihany izy dia hoe tsia fa Andriamanitra ny jiosy koa. Ane tonga izy ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa. Izay teny izay dia hitantsika arikatra amin'ny soratra masina izay vasika kely hoe Efesianina toko faharoa ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa izy. Izay hoe famonjeko hatrany amin'ny farany tany jerevantsika teo raha vakitsika amin'ny bokin'ny Efesianina toko faharoa dia amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo any jerevantsika dia iverina iretsika ny amin'ny teny lalàna Mose any hoe any amin'ny mpaminany hoe misy teny miteny an'izany ve any dia vakitsika ary. Dia vakitsika no andininy fadimy ambin'ny folo fa io ihany moa izy. Fa tao amin'ny nofo ny nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didiny natao tandremana. Efa tonga saina zany tsika eto fa misy didiny ravanao nefa tsika mita tsara fa tsy azo anapina ary tsy azo nisorana na didy nefa tsika eto mety hoe rava ny didy nandravana ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didiny natao tandremana. Mba anakambany antsika rototo ao amin'ny tena ny olom-baovao iray ka hanaovan'ny fihavanana. Eto zany dia misy fampihavanana eto izy aleo ampihavanana, izy aleo ampihavanana satria hanaovan'ny fihavanana zany olona roatota tsy miova tsy mitovy zany nefa no atambatra noho ny amin'ny tenany ho lasa olom-baovao iray. Zany ny sary mandeha ka raotany moa zany ataontsika sary vetivetika zany zay dia tataka an'izao ny sary tsy maintsy asitsika sary kely zany azavatsara aminareo any tokantrano any dia tahaka an'izao izy zany. Ty zany ilay atao hoe zanak'Andriamanitra zany ty izy ty. Dia ty ny hazo fijaliana ty ataontsika menamena ity nampijaliana natonga azy nijaly io ny hazo fijaliana zany dia tato amin'ity ilany ity zany ny jiosy zany ty amin'ny sisiny eto ty. Ty ilay jiosy zany ty ny jiosy. Dia ato amin'ny ilany ato kosa ny ataontsika mangamanga ny jentilisa. Ty ny jentilisa JTL naovantsika anaran'izy zany na jentilisa na hoe gentil GTL izy amin'ny teny frantsay. Dia reto olona roa reto zany reto olona anankireto zany tena marina teo aloha niady ireo. Niady ireo zay mahatonga ny hoe misy dika hoe différent ty zany miady ny dikan'izay. Mbola misy felikely moa izay miady ny dikany hoe mifanipaka zany. Fa rehefa tonga amin'izay Yahosoa raha tsy teo zany Yahosoa dia mifanipaka ireo. Fa ny sary faharoa rehefa tonga amin'izay Yahosoa dia niavana ireo lasa ny fampitatana amin'izay zany ireo zao. Lasa ny fampitatana izy ty zany ny première ligne zany ty fotsifotsy ty zany ataontsika hoe niady izy tamin'ny voalohany. Ina nampiady anazy dia meko anao mivalina fa ny didifolo sy lana mosea nampiady an'io. Didifolo nampiady ary ny tamin'ny faharoa kosany izy nampiavana anazy dia tamin'ity kosany Yahosoa. 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 Izany hoe io sary io jerevantsika dia niady ny jiosy sy ny jentilisa noho ny amin'ny didifolo izay mihitsy ny marina. Ka raha ohatra ka ho ampitambarana tokoa ny jiosy sy ny jentilisa dia tsy maintsy ravanina ny didifolo dia mitambatra ny jentilisa sy ny jiosy izay fotsiny sary. Dia hazavaina amintsika izay sary izay rehefa avy eo zany fa tazomitsika tsara io sary eo an'izay nandray teo zany. Ao anatin'ny soratra masina dia hoe atambatra ny jiosy sy ny jentilisa rehefa andresantsika teo. Io izy io. Andininy fahadimy ambin'ny folo ary aloha vetsika vakina fa tao amin'ny nofony ary nandravana ny fandrafiana dia lalàna nisy didiny natao tandremana. Izany hoe ny ravana zany didifolo sy lana mosea
zay natao tandrema ny didy fosy lana Mose iny mba hanakambany antsika roa tota, zany hoe nampisaraka zany matoa nyravana, ka rehefa nyravanana izy dia nampitambatra an'izay hoe mba hanakambany any antsika roa tota ao amin'ny tenany olom-baovao ray ka naovany fihavarana. Zay le sary teo hoe lasa rehefa nyravana ny didy fosy ny lalàna Mose, ina ny antony mety tsy meko rehefa avy eo dia natambatra izy roa tamin'ny lalàna Yahosoa. Zay le izay ary ampihavana andiny fena ambin'ny folo, ary ampihavana antsika roa tota ho teny iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana zay namonoa ny fandrafiana. Zany hoe rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana zany Yahosoa dia nitambatra amin'izay ny Jios sy ny Jentilisa, fa nisaraka izy zany dikan'izay teo aloha. Inona nampisaraka anazy valiteny didy folo sy lalàna Mose, ka rehefa ho atambatra izy mazava ho azy zany dia tsy maintsy ravana ilay nampisaraka dia ny didy folo sy lalàna Mose. Rojerevantsika daholo ny sary rehefa avy eo. Andin'ny fafito ambin'ny folo, ary tonga izy ka nitoro teny somafaly milaza fihavanana tamin'ireo zay lavitra ary fihavanana tamin'izay kaiky koa. Zany hoe io Yahosoa io zany no natonga ny Jios sy ny Jentilisa tafakambara. Nisy zavatra nataony teo. Inona le nataony? Nandrava n'le didy folo, satria mazava be le andin'ny fadimy ambin'ny folo teo zay mbola zavaintsika amin'ny teny maro samihafa. Zavaintsika amin'ny teny maro samihafa zany. Valiteny, inona ny antony natonga ny hoe nravana ny didy folo? Satria maninona? Voalohany indrindra ampikambana ny Jios sy ny Jentilisa Andriamanitra io noho ny amin'le teny hoe ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Ikambana zany Jentilisa sy ny Jios ny dikan'izay. Isaia 42 avena indray Isaia 42 vakitsika kely indray mandeha. Isaia 42 Isaia 42 eny andinin'ny fahenina. Vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa. Izao iavay efa niantso anao tamin'ny famarihana ary nitantana ny tananao aho ka hiaro anao dia nomenao fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny Jentilisa. Ho fanekena ho an'ny olona mihitsy, io le fanekena vaovao le nivakiana tany amin'ny lalàna voalohany tamin'ny fampianarana. Io fanekena vaovao io zany no nomena ny olona rehetra ary ho tonga hatrany amin'ny fanazavana ny Jentilisa. Zany hoe ny Jentilisa zany sao dia lasa mazava noho ny amin'izao tenin'Andriamanitra mandeha zao. Atoka fahazotsika tsara zany zay hoe tokantrano hoe misy fanekena ho an'ny olona ary fanazavana ny Jentilisa. Zany hoe tonga hatrany amin'ny farany tany zany ity fanazavana ity. Mbola vakitsika kely le tenin'Andriamanitra zay hoe ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Hoe vakitsika kely io zay somary kely mamadika baiboly kely io zay adia dia mitatsika io. Isaia 49:6. Isaia 49:6 vakitsika kely indray zay Isaia 49:6. Mbola iverina eo ihany tsika zany ilazana amintsika hoe tena misy famonjena hatrany amin'ny farany tany. Isaia 49:6 vakitsika voninahitra dada Iavasy Yahosoa. Eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboka hananitra ny firenena Jakoba ianao sy ampodiny Israely sisa voaro. Fa omeko fanazavana ny Jentilisa koa ianao ary mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Tonga zany ny famonjena makany amin'ny Jentilisa, fa tsy ho an'ny Israelina irery, fa ho tafakambana ny Jios sy ny Jentilisa araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho fanazavana ny Jentilisa ary famonjeko hatrany amin'ny farany tany ary ho fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra. Tena zavatra mazava be zany. Ny olana nefa ny antsika rehetra tokantrano dia misy didy mampisaraka ny Jios sy ny Jentilisa. Andao vaketsika daholo ary ny didy mampisaraka ny Jios sy ny Jentilisa, tsy inona zany didy zany fa ny didy folo sy ny lalàna Mose zay tsy azo sarahana. Ny didy folo sy lalàna Mose zay tsy azo sarahana mihitsiny no mitondra ny fampisarana ny Jios sy ny Jentilisa io. Andao vaketsika ary raha ny ravana ilay izy, fa raha vao tsy rava io na ianao Jentilisa io raha tsy afaka mivavaka amin'ny Andriamanitra io fa vao mihainao mpanota, mpandika lalàna dia mpanota dia vao tsy makany amin'ny farihy rehetra afy sy ny solofara. Andao antsika maka an'izay teny zay hoe naninona no nampisaraka ny Jios sy ny Jentilisa ny didy folo sy lalàna Mose. Vakitsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy toko 4:30 voalohany indrindra dia manompo andin'ny faraiky ambin'ny folo tsika mamaky. Vakitsika ho voninahitra dada Iavasy Yahosoa. Ty ara ny didy folo sy lalàna Mose zay milaza fa tsy mahazo miaraka ny Jios sy ny Jentilisa. Ary ho lazaina amintsika koa fa rehefa nivakiana ara ny didy folo sy lalàna dia nirohana ny hafa firenena. Vakitsika daholo zany.
tandremo zay andidiko an'io exodus 34 11 ka hatramin'ny 15 ino rehefa roako hiala eo anatrenao a ny amorita ny kananita ny etita ny perizita sy ny vita ary ny jebosita koa mitandrema fandrona mifanekenina ampony eo amin'ny tany zay alenao ianao ka ho fandrika eo voanao zay io ary le teny io aza manao fanekenina amponina eo amin'ny tany ilay didy folomena zanak'Israely zany a dia misy teny ahon'izao anatin'io fanekena io hoe aza manao fifanarahana amponina eo amin'ny tany 1:17 fa raha vao ny altarany torotoroany tsangam-bato-tsampany ary jinjao ny aserahany zany le hoe tena poteo mihitsy ny momba anazy 1:18 fa tsy enkoky eo anatren'izay andriamanikafy ianao fa iava dia sary-piaro ianarany satria andriamanitra sary-piaro izy 1:5 fa andao ianao no fanekenina amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fanekenina amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fiarahana amponina eo amin'ny tany mazava ho azy zany fa vokatra io teny io a dia mamono afafirenena ny zanak'Israely zay le izy zay le danger eo anatin'le didy folo zany zay fa andao ianao anao fanekenina amponina eo amin'ny tany ka hijangajangana araka ny andriamanitra sy amono zatra atao fanatitra ho any andriamanina izy ka dia sainao ka inona amin'ny fanatitrany aza manao fifanekena eo amponina eo amin'ny tany so lasa manaonao foana ka na manaonao foana ianao na tsy manaonao foana efa namoaka adiny izy hoe aza manao fanekena eo amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fifanekena eo amponina eo amin'ny tany zay mitandrema fandroanao fanekena amponina eo amin'ny tany zay lenao ianao ka ho fandrika eo voanao zany efa didy mipetraka mihitsy ny 2:20 io hoe tsy azo atao mihitsiny a ny zanak'Israely ny israelianina tsy mahazo mifanaraka amin'ny amerikanina na ny frantsay na ny anglisy na ny sinoa na ny afrikanina voarara zany efa tsika mahita am'izao tsika miteny zao mifanaraka tsara ny amerikanina sy ny frantsay sy ny israelianina mifanohitra amin'ny didy folo anie zany e zany ny profa tsisy manaraka an'io didy itsony ny olombelo eto ambony tany efa samy miaraka manetsaketsaka an'io ary zany ny profa tsy maintsy ompiteny ty zao tontolo zao ty satria vo hitsakitsaka daholo ny teny rehetrarehetra io zay mahafinarinaritra ny olona ny tazominy ary efa tsy mahafinaritra anazy ialany fivavahana tsy mandeha amin'izy tsony fa ny anjaran'ny siadia dia mameronareo a iverinao mihatsarana rehetrarehetra zay aloha ny voalohany zay fanaporofona faharoa azy noho ny am'izay teny zay a dia nydidina mihitsy ny zanak'Israely andringana ny hafa-firenena zany hoe raha teo akaiky anao tamin'izany manao amerikana na frantsay na anglisy na sinoa malagasy nyvonoany zareo ianao hofakitsika ara ny tenin'Andriamanitra ka ny bokyny Deutéronomia 7 Deutéronomia 7 amin'nomboka ny 1 ka hatramin'izay mahafinaritra antsika eo Deutéronomia 7 andininy 1 sy ny 2 zay andiny 1 sy ny 2 Deutéronomia 7 1 ka hatramin'ny 2 rehefa entiny avandriamanitra ianao ka tafiditsany amin'ny tany zay efa idiranao olovany ary firenena maro no voaroaka ny aly eo alohananao dia ny etita sy ny girgasita sy ny amorita sy ny kanita sy ny perizita sy ny vita ary ny jebosita dia firenena fito lehibe sy maherono ianao ary raha teo zany ianao frantsay dia efa maty ianao ary raha teo koa ianao amerikana dia efa maty ianao ary raha teo koa ianao sinoa dia maty ianao raha teo koa ny afrikana ianao afrikana maty koa ianao ary raha teo ianao japonais dia efa maty koa ianao fa saingy ianao tsisy teo tamin'izany fa zareo ny teo a fa nyvonon'Andriamanitra daholo dia noho nge dia firenena fito zay lehibe sy maherono ianao ka rehefa voatolotsy avandriamanitra eo anoloanao ireny ka resinao a dia aringany mihitsy izy tena aringany mihitsy voanohy dikan'izany aza manao fanekena aminy verandray mandeha le teny aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy aza mamindra fo aminy mihitsy ny ianao 7 apitsika 7 ary aza mifanambady anakaminy ny zanakao vavy tsy omena ho vadiny zanakao lahy ary ny zanavavy tsy ho vadiny ny zanakao lahy tatsika tsara amin'izany fa tena tsy mahazo mifampiraraha mihafa-firenena zay ny ateo didy fosy lana mose tsy azo ekena mihitsy ny hafa-firenena hifanambady na hiaraka amin'ny israelianina dia tsika ny hoe ny zao tsika miteny zao firy ny israelianina hifanambady amin'ny hafa-firenena vao hitsakitsaka io didin'Andriamanitra io ny dikan'izay rariny raha ho avy ny famononana olombelona rariny raha ho avy ny fanampitenana olombelona miomany ianao dia toy izy any le teny filmoa zany parantèse kely nomeko nefa misy zava-doza amin'ity tany ity fambato mbasaina ianao dia toy izy amin'izay ny teny hoe rehefa misy any zany fandrianana zany
de tena misy ve ny tena fanesoana ny zanak'israely marina ny faniliana an'ireo hafa firenena reo de tena misy le izy raha vakitsika mihitsy ny hoe tena aringany mihitsy izy a misy bola boky kely zay vakitsika kely boky ny Levitikos ania Levitikos toko faharoapolo no vakitsika kely amin'izay hoe andiny faharoa amby roapolo sy ny telo amby roapolo ary ny efatra amby roapolo no vakitsika Levitikos 20-22 ka hatramin'ny 24 no vakitsika kely fanamafisana azy hoe tena mahakala hafa firenena io Andriamanitra io raha didy folo io ny resahanao io Andriamanitra io mihitsy no mahakala anao raha ho didy folo io ny resahanao Levitikos toko faharoapolo jereo nge ny fankalana io Andriamanitra ny hafa firenena enono nge ty loko andininy faharoa amby roapolo izy teo 20-22 ka hatramin'ny 24 zany de vakitsika amin'ny anarany Ahosoa de meny daolontsika rehetra ianao zay manaraka na vahiny ianao na malagasy na fa firenena maro samihafa na afrikana na frantsais na amerikana na anglisy eno tsara ty fanazavana ity Levitikos 20-22 jusqu'à hatramin'ny 24-23 ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipika rehetra ka rao izy mba tsy andohanareo ny tany zay hitondrako anareo honenana mandoa zany io tany io raha mandika ny teny israelianina de io tanin'ny Israely io ary aza manaraka ny fanao ny firenena zay foroahako eo anoloanareo fananao izany rehetra zany izy ka dia halako zay ny andiny fifatelo amby roapolo ihany ny farany 22-23 ary raha io Andriamanitra io zany no resanao io dada Iava io Eloheny Israel de zao ny voalazany hoe halany ianao satria mpanao ratsy zava-misy zany ny tsy mpanao ratsy tamin'izany de ny Israelianina rery ihany ka raha ianareo zay hafa firenena afrikana amerikana anglisy sinoa japonais no ny fanena tamin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany de efa naringany koa nareo halany nareo zay ny tenin'Andriamanitra ka ny zavatra hala zany nge ankalaina zany nge vonoina sy aringany zay na tonga ny bokyny Deutéronome hoe vonoa reo de aringany reo zay ny fanazavana voalohany ka noho izany inona ny toko tenenina amitsika ny am'izany sary rehetra zany doke jerevantsika ny pratikany io fa tena nyroany zanak'Israely marina nge ny ina moa ny Néhémia 13-3 vakitsika Néhémia toko fahatelo ambin'ny folo nge vakitsika ty teny ty amin'ny andin'ny fahatelo hoe rehefa nyvakina koa lalàna Mose sy ny didy folo de nyroany zanak'Israely ny hafa firenena mandroka hafa firenena io didy folo sy lalàna Mose io zany lalàna tena izy zany fa azotsika mahita tsara fa mizotsika am'teny zao tsy misy an'izany tsony zay ny proof efa tena tezitra mihitsy io Andriamanitra io ka efa tena tsy minana ny teny ary efa tsisy miraha tsony izy koa fa tsy mivaky loha hamonanao izy nitika an'izay hamonanareo olombelona izy nitika an'izay zay ny eviny ambassadeur ny Ahosoa ziady aha ety ambony tany hamonjy anao zay mandre ankehitriny tena tsy ndriko mihitsy ny teny hoe hamonjy anao zay mandre ary maromarina koa nasaina ny aino ahy ka maizy anao miainonao to nasaina ny aino ahy ianao anisan'lay hovonjeny ianao de aza miaraka am'lay olo efa manolotra ny tena no faty makany amin'ny elo toatsika ny teny ary Néhémia 13-3 ary rehefa reny olona ny lalàna dia navahany hiala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra zay navahany miala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra izany hoe raha voavakiana zany ty didy folo ty sy lalàna Mose zay tsy misaraka de mandroka mihitsy ny zanak'Israely roany ianao ny lalànany Israelianina mihitsy ny manao an'izay ka atahoana moa zany ny ampitambatra ny jiosy ny jentilisa zany raha io lalàna mandroka hafa firenena io satria raha voavakiana ny didy folo sy lalàna Mose zany hoe raha ampiarina ny didy folo sy lalàna Mose de tsy maintsy mamono anao hafa firenena izy nateo hafa firenena de ny olona akoatra ny Israelianina nateo hafa firenena raha ny soatra masina ny resaha raha vo misoatra baiboly zany resahana de nateo hafa firenenao de ny akoatra ny Israelianina zany hoe ny frantsay ny anglisy ny afrikana ny comorianina ny malagasy ny japonais ny sinoa ny vietnamianina ny australianina frantsay niza zany dia hafa firenena daholo reny fa ny tsy hafa firenena kosa dia ny Israelianina satria izy ny tompon'le teny atahoana zany ny mampitambatra andreo satria raha vao mitazomina ny didy folo sy lalàna Mose de mandroka hafa firenena
ny didifolo sy ny lalana Mose voaroaka reo ataona zany mampitambatra anazy iny le sary miaiky atsika hoe jereo am'izay nge le sary io le sary io raha voavakiana zany ny didifolo io hitatsika io a dia misaraka ny jios sy ny jentilisa raha vo io didifolo io de nataony Iosoa zany a novonoana le didifolo teto am'ty azo fijaliana ty a nampiakarina teto am'ty azo fijaliana ty le didifolo ty le didifolo na lefa teto nampiakarina teto le didifolo de nyvonoana teto le didifolo de nitambatra ny jios sy ny jentilisa io ambany io raha tsy maty zany didifolo sy lalana Mose io a tsy afaka mitambatra ireo satria voasaka an'izay lalana zay ka raha ho atambatra Iosoa zany jios sy ny jentilisa de tsy maintsy vonoana ny didifolo sy lalana Mose zay ny valin'le fantaina nomeko anareo teo hoe fa maninona ny ravany io a de satria mampisaraka jios sy ny jentilisa dova kitsika raha ny ten'Andriamanitra am'izay aventsika le boky ny Efesianina teo a Efesianina 2:15 de ovakitsika amin'ny dikateny maromaro hitantsika mihitsy fa tena Sefer Torah io teneny Efesianina 2:15 voloaza avy koa ny atao ina moa dikany teo Torah zany Efesianina 2:15 fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana de ny lalàna nisy didina tao hotandremana mba hanakambany atsika rotota ao amin'ny tena ny olom-baovao raika anaovan'ny fihavanana zany hoe rava tao amin'ny nofony Iosoa zany a ny didifolo sy lalàna Mose zay hoe nandravan'ny fandrafiana de andao zany de efa kitsika izy eo amin'ny bokyny Sefer Torah ny jios ny atao hoe Sefer Torah de bokyny lalàna na le bokyny jios zany de ny soratra masina soratandreo jios hebreo reo a itsika moa manana tena marina de voakatsika to izy a ty lay baiboly jios ty zany amin'ny teny hebreo amin'ny teny anglisy moa de zao ny titraty hoe the Aleph and Thomasia means are for all mortals to repent and to fulfill zay moa zany solotrato a de tsika moa tsy de amaky an'izay fa le Efesianina 2:15 no vakitsika ity moa zany de baiboly hebreo le izy zany hoe itamasia.com zany que bible comme hébreu itamasia.com zay zany izy zay zany ho anareo zay mamaky an'io a fa meko anareo ny anaran'izy teo a afeko indray mandeha tsy hitako tsony izy teo fa tsy mety mandeha bible itamasia.com zay ny anaran'izy zany io jerevantsika ato ambany eto am'izay zany le Efesianina 2:15 io jerevakitsika ato satria baiboly hebreo zany ty a Efesianina izy moa zany ty Efesianina Sefer Efesim moa filazany azy ato amin'ny bokyny hoe Sefer Efesim zany hoe Sefer Torah ihany zany moa sa bokyny lalàna ny dikany zany fa teny nakany amin'ny Efesianina ny dikan'io teny io zany toko faharoa de telesaritsika kely a de rezisitsika kely a de 5:10 vakitsika hoe Efesianina 2:15 somary misy teny hebreo moa ato zany fa de anjaratsika no mihaino fa ezako vakina araka ny izy zany io zany le teny hebreo io hitatsika io reo lavabe reo teny hebreo a reo a ito moa zany le toraty efa hito akekito ty fa aloha toizatsika am'izay le famakina ny teny zao de ny dikan'io teny hebreo zany ty ny fandikanana azy babatlo hayeba bibsaro et torah hamitsot vahakitrokot libro atreo ihany de ampy atsika zay nafso etasnaim ladam etradash vayas shalom de nijerevantsika zany le teny eto hoe Efesianina 2:15 io a Efesianina 2:15 io hoe babatlo hayeba bibsaro et torah zany tena resany eto ka ny Efesianina 2:15 de laza hoe rava ny lalàna
ka Torah le rava eto zany, ka ny Torah moa ny hoe lalàna Mose tsy ny didy folo na hoe ny didy folo sy lalàna Mose. Zany hoe ny ao anatin'ny baiboly Hebreo dia milaza mihitsy fa ny Torah ny rava zany, tsy misy idirany hoe ny fandrafiana ohatr'izao arivo fa ny Torah mihitsy ny rava. Dia vakitsika amin'ny teny anglisy ny izy a Ephésiens 2:15, Ephésiens chapter 2 verse 15, voilà. By abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandments, tena lalàna mihitsy ao anatin'ny commandement. Nefa tsika milavo voany jerevantsika tamin'ny fampianarana tao numéro 1 fa tsy azo anampiana, tsy azo any esorana ny didy folo sy lalàna Mose, fa boky ray no misy anio dia tsy azo anampiana, tsy azo any esorana. Tsy misy an'izany hoe ity lalàna ty anasorana atao, tsy azo atao zany. Tsy isy atao hoe ity lalàna ty anampiana kely ao, tsy azo atao an'izany io didy folo sy lalàna Mose io, fa tsy azo anampiana io ka tsy azo any esorana ihany koa. Fa ny voalaza ato zany dia hoe lalàna mihitsiny la loi des commandements mihitsiny no ny ravana, kina zany raha tsy ny tena ny fotobeny mihitsiny dia ny didy folo sy lalàna Mose. Zay no natonga ny tena Andriamanitra voalaza mihitsiny ato araka voalaza ato hoe Torate, et Torate, zany hoe Torah mihitsy no rava araka ny Ephésiens 2:15. Lova ketsika eo fa Ephésiens 2:15 misy an'io so nareo miteny hafa io Ephésiens 2:15 io oka vakiko ny ato ambony ato hoe bokin'ny Ephésiens ato, so nareo miteny hoe tsy izy io Sefer Ephésim, Ephésiens chapter 2, Sefer Ephésim chapter 2 dia hiditra am'izay tsika tika hatramin'ny verse 15, voilà. Io zany hoe ohatrany sady teny gasy ny teny frantsay ny teny anglisy ny ataonao, tsy mampaninona zany fa mampianatra nge zay aty dia zay aizanao anazy ny tena important io izy io bebatilo hayaba bibisaro et Torate, voilà, io izy io lay Torah mihitsy ny zany rava ny dikan'izao raha ny ten'Andriamanitra ny jerevana. Io zany lazaina amintsika rehetrarehetra pahabe maso fa tena rava ny Torah, fa raha tsy rava io dia tsy afaka mitambatra ny jios sy ny jentilisa. Voilà, lao tsika ary hijery ny sary am'izay zany aventsika am'izay le tableau teo lay misy an'ilay saritsika zany. Raha vao tsy rava zany ny didy folo sy lalàna Mose dia tsy tafaraka ny jios sy ny jentilisa. Dia ataontsika zany ny sary gomentsika aloha hiala tany dia aventsika le mandeha zany ny sary zany am'izao tsika miteny zao. Asa misy kisarisary indray mivoaka ry teknisianina. Zao tsika reo amafan'ilizy dia aventsika ny sary zany voalohany zany jios sy ny jentilisa ataontsika sary. Raha mbola tsy tonga zany ity zany ny jios ty matavy be. Ataontsika zany izy ty zany ny jios ty juif zany io dia ty ny jentilisa ataontsika mangamanga. Ty zany izy ty zany jentilisa gentile. Dia ny ady reo dia ny didy folo mihitsy ny nampiady an' zareo. Ty ny didy folo ty le ataontsika somary mazavazava le izy, voilà. Ty ny didy folo ty ny didy folo no nampiady anazy. Ty 10 commandement, ty 10 commandement izy amin'ny anglisy zany. Io no nampiady ny jios sy ny jentilisa, zany hoe ny relation entre juif sy ny jentilisa zany tamin'ny fotoana io tena coupé tanteraka, zay ny dikan'io. Relation tato zany zany hoe ny fifandraisan'ny jios sy ny jentilisa zany tena barazy be mihitsiny, barazy mihitsiny, ta dia tena ataontsika matavitavy, ta dia tena hoe tapaka mihitsy zany, iny tapaka mihitsiny, coupé noho ny ame didy folo tsy mifandray mihitsy ny jios sy ny jentilisa.
sary voalohany ty zany première schéma zany ty ohatsika hoe numéro 1 ty zany numéro 1 ty numéro 1 io a niady ny jio sy ny gentilisa numéro 2 ndray ahoana ny sary numéro 2 ndray ny sary ohatrany ahoana ny sary indray nitsangatranga tamin'ny numéro 2 vonoany eo soaty eo ambony azy fijaliana nina moa ny didy folo sy lana mose petraka am'izay zany ny azo fijaliana eto a ty ny azo fijaliana lasa de ny antona teo Yahosoa zany tsy hitaontsika hoe ty Yahosoa ty ny antona teo Yahosoa ty Yahosoa ny antona teo a io Yahosoa ny antona teo zany io menamena kely io tiana teo hoe Yahosoa ary Yahosoa ny nandravan'io fa tsy Jesosy zany tsy nandravan'io zany tsady tsy mahay an'izany izy Yahosoa ny nandravan'io a de rava teto ny didy folo sy lana Mose fotika teo le ty maromaron ty zany nifantsika teo atao kely izy ty zany didy folo sy lana Mose ty iny soratra iny de ny vonoany Yahosoa teo ataontsika croix menamena ataontsika croix menamena mihitsy izy de rehefa ny vonoana zany ty didy folo sy lana Mose ty de nitambatra an'izay nytiako atongavana eto ny fandray tanana ny jiosy sy ny gentilisa zay le ataontsika sarisary farany eto ty am'izay ra ny jiosy fa ny fandray tanana ty ny jiosy fa ny fandray tanana tamin'ny gentilisa moa zay mangamanga tan'olo no ohatsika anazy fandray tanana tamin'ny gentilisa ty juif ty gitele gentile zany dikan'io gentile de ato kosa ny juif ty juif de ny fandray tanana zareo ataontsika misy anina fo mavomavo be no mampifandray tanana anazy io ny mifankatiavany zareo de ny fandray tanana izy roa io ny tanana fanifandray de sitsika tsoratra hoe ok tika le ok zany de ny fandray tanana zareo saraka tsara ny sary zay zany hoe vokatsy le didy folo rava de ny fandray tanana ny jiosy ny gentilisa io le hoe Efesianina 2:15 de ny vakitsika teo Efesianina 2:15 io zany ny sary omenatsika hoe raha tsy teo zany ny Yahosoa nandravany didy folo sy lana Mose de tsy nitambatra ny jiosy ny gentilisa zay na tonga ny ten'Andriamanitra ny Hébreu 7:15 ihany koa hoe manina moa 7:19-20 hoe rava ny didy folo sy lana Mose donc evaka atsika zay ten'Andriamanitra zay Hébreu 7 amin'ny teny frantsay Hébreu 7 Hébreu 7 19 Hébreu 7:19 car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Zay. Andiny fa 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ny ordonnance antérieure dia abolie. Mazava be io zany hoe la loi de Mosè est abolie. Zay ny dikan'io zany ohatsika zay tsy maraka tsara an'le teny la loi de Mosè est abolie. Les 10 commandements sont abolis. Voilà Hébreu 7:18. Car cette loi n'a rien amené à la perfection satria ny ordonnance antérieure ny zanak'Israely le lalàna tany aloha tany de ny didy folo sy lalàna Mosè io mihitsy zany le rava satria maninona tsy nitondra nakany amin'ny fahatanterahana la loi n'a rien amené à la perfection. Voilà zay ny antony hoe rava ny didy folo sy lalàna Mosè satria tsy nitondra ninina io ten'Andriamanitra anankiroa be zao manambara fa tena rava izy io nivakitsika teo izay zay moa zany ny fanazavana de ozy nareo hoe misy olona miteny hoe ny famorana no nampiady ny jiosy ny gentilisa valy ny diso zao no mahadiso anazy satria tamin'ny andro ny iza moa tamin'ny andro ny anina de niara sakafo ny jiosy ny gentilisa any amin'ny Genesis toko fafilo moa izy dazo kely jevako kely Genesis
somary jerevana kely zay tenaandriamanitra zay a iza moa mahita an'izay ngina atika hatramin'ny Genesis 24 izy iny da zikely jerentsika dia nanao fanasana Genesis toko fahenina amby roapolo avakitsika minomboka amin'ny andininy fahavalo a de toizatsika fahavalo sy ny fahasivy a de toizatsika ary amin'ny andininy 26 a ka hatramin'ny 30 Genesis a fizy teo 8 ka hatramin'ny 9 zay Genesis 8 9 de 26 ka hatramin'ny 30 loka evakitsika le zay teny zay hoe tsy nampiady ny Jios sy ny jentilisa zany ny famorana ka raha misy miteny fa le fiasana de 15 io de resaka famorana atao valiny diso zany tena zavatra tena famonoana olona zany ary tena resaka lainga mihitsy zany tena famitana Genesis 26 izy teo 26 de manomboka amin'ny andininy fahafito izy teo 6 ka hatramin'ny 8 ny vakitsika zay aloha ny voalohany ary Genesis 26 6 ka hatramin'ny 8 zay hitantsika eo zany ary Isaka de nitoetra tao Gerara ary ny lehilahy tompon-tany nanontany ny amin'ny vadiny ary izy anabavika izy aiza moa zany ke ny fahavalo fa natahotra ny laza hoe vadiko izy fandao hoy izy hamono any lehilahy tompon-tany no Rebeka satria tsara tarehy loatra Rebeka ka rehefa nitoetra ela teo izy de nitsirika teo ambaravarakely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina ka nahita fa indro Isaka ny sangy tamin'ny Rebeka vadiny zany Abimeleka zany de hitantsika eto fa mpanjakan'ny Filistina io mivandravandra be io zany hoe manana ny toerana mizay izy fa mpanjaka de na zavatra antranga ary amin'ny fahenina amby roapolo arivo aketsika indray fa niara nanao fifanekena fiarana amin'ny sakafo tamin'ny iza moa andiny fa valo amby roapolo mivaketsika fa sivy roapolo ary izy ireo Genesis 26 28 ka hatramin'ny 29 efa hitanay marimarina kokoa fa momba anao Iava i Abimeleka io no miteny ka de hoy izahay aoka samy anao fianiany isika de izay sy anao ary aoka izay anao fanekena aminao fa tsy anisy andiny fa sivy roapolo fa tsy anisy ratsy anay ianao de tahaka ny tsy nanendrenao akory sy tahaka ny tsy nanaovana ena inona taminao fa tsy nisoa ihany fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao fa ianao ankehitriny efa fa ianao ankehitriny efa nitahiny ava andiny fa telopolo de nanao fanasana ho azy Isaka ka de ninana sy nisotro izy eto zany Isaka sy Abimeleka de efa niara-ninana sy nisotro nefany Isaka de mifora de Abimeleka tsy mifora ka raha miteny nareo hoe ny famorana no nampisaraka Isaka efa mifora satria zanaky Abrahama izy nefany niara sakafo tamin'ny Abimeleka zay Filistina zay ava-firenena mazava zany mivaly teny fa tsy nampiady na nampifandrafy ny famorana ary raha de diso zany zay hevitra zay fa ny nampiady ary nampifandrafy de nididy fosy lana Mose ary voaporofo tsara zany fa raha resaka famorana nresanao miaraka tsara nge Abimeleka sy Isaka io niara sakafo nefany Isaka de mifora ary i Abimeleka tsy mifora ka raha nampiady ny famorana de tokony tsy niaraka izy roa lahy nefa nary izy eto milaza hoe ary de nanao fanasana ho azy Isaka de ninona sy nisotro izy ary nanao fifanekena zay mihitsy le voalaza eto ambony ato hoe hanao fanekena aminao de natao moa le izy amin'ny andiny fa valo amby roapolo hoe areoko zay anao fanekena aminao de zay de rehefa vita le fanekena de nanao firamy sakafo zareo pro fa tsy nampiady ny ino moa ny famorana ary raha misy miteny hoe any ady zareo satria tsy mifampiditra trano ka izay le lalàn'ny Mose le resako taminareo hoe aringany reo de zay le mahatonga tsy mifampiditra trano lalàna Mose na tonga an'izany zay le hoe ka izany le misy an'le hoe Cornelio de hoe tsy mahazo mifampiditra trano de zay no mahatonga anazy nisaraka tsy nifandray lalàna Mose zany zay no fanaporofona fa tena lalàna Mose nampiady zay zany nivaly ny fanontaniana rehetra zay ilanareo ary voaporofo eto tsara mihitsy fa tena rava ny didi folo zany da ho atsika maky ny fanazavany ihany koa anankiray
misy ten'Andriamanitra ozy izy ny olona hoe mahafoana lalàna amin'ny finoana ve hotsika sa de hoe sanatria zany ka hoana zany no ravan'le didy fosy lana Mose nefa hoe mahafoana lalàna amin'ny finoana ve tsika de hoe sanatria zany fa vao mihay mampiorina azy tsika izany teny zany de tsy midika akory fa hoe foana lalàna hoe raha mihitsy ny finoana de rava ny didy folo tsy izay mihitsy ny izy fa ny fisian'le didy folo mahafaty mihitsy ny a no mampiorina an'ilay Yahosoa izay inoana satria Yahosoa lay inoana ka rehefa mahafaty le didy folo ena mahatonga anazy mahafaty satria tsisy mahatandrina an'io azay namonoana Yahosoa anazy moa mampiady an'i Jiosy ny Jantilisa de ny vonoan'Andriamanitra zay moa ny tena atao namonoana anazy ka rehefa ohatran'izany ka ohatry ny ten'Andriamanitra hoe tsy mahafoana lana fona le ao Israel ny tsy foana fa ny fon'ny Yahosoa mipetraka aty amin'ny Yahosoa ty foana ngeny izy ao amin'ny Yahosoa ny foana ny didy fosy lana Mose fa ny ao Israel mipetraka foana izy dao ndray ataontsika sary lay zay sary zay teny zay aloha de vitanareo tsara ny fanazavana azy hoe moa ve foana lalàna noho ny amin'ny finoana didy fosy lana Mose zany de valiny de zao mitsika le sary ty Israel ataontsika sary eto ty Israel zany ty Israel no sary boribory dao zany nareo ny an-trano ao no mihaino radio de ho Israel ao anatin'io Israel io ny didy folo efa mipetraka ao anatin'io ary tsy zaka ory nanalany io tao mbola ao io mandrak'androany eny zareo ao didy folo io fa rehefa hiaraka amin'ny Yahosoa ianao vao mialamy io zay ny teneniko taminao kosa zay ty ny didy folo ty na le 10 commandement de ty Yahosoa ty kosa ny Yahosoa ty zany aty amin'ny lanitra Yahosoa aty amin'ny le ciel des cieux hoe lanitra Yahosoa raha ny olona raha ohatra zany misy olona ty zany le jitel zany ty zany le jitel ty de amonjy ny tenany na jiosy ty zao ny jitel zany rehefa te vonjena de tsy maka ty Israel izy ko hitandrana didy folo non tany de vonoatsika iny tsy mety satria tsy natokanao anao iny vonony ty fa izy kosa zany rehefa teo vonjena de makany amin'ny lanitra makany amin'ny Yahosoa izy de iny lalany zany makaty izy zay ary raha jiosy koa de ohatr'izay koa ny jiosy sady atao keto misary ty indray ny jiosy ty raha ny jiosy koa ny teo vonjena ity izy ty de tsy mitandrina didy folo koa izy non tsy makaty mihitsy izy zany tsy makany amin'ny fitandremana didy folo izy vonotsika amin'ty barengy menamena ty barazy menamena ty mihitsy non tsy makany izy fa makaty amin'ny Yahosoa izy ny mety zay ka de makany amin'ny Yahosoa izy makany amin'ny lanitra iny hoe lalànan'ny Yahosoa no arahany LY no arahany lalànan'ny Yahosoa de ozy le fantena hoe moa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana ve tsika de hoe sanatria zany fa mampiorina azy tsara tsika ina mahatonga an'izany ka le didy folo nge le mahafaty ny tenako anao teo raha jentilisa ny resany mamono jentilisa io mahatonga ny jentilisa totafaraka amin'Andriamanitra fa hoe vonoiny jentilisa ka zavatra mamono anao ve no andeha ho arahanao de nohony amin'le didy folo mamono mihitsiny natonga n'Andriamanitra hoe tsy foanana io fa velao io ao fa vao miampiorenina tsara fa mamono ka nohony amin'izy mamono de asiana ny sauveur ety mpamonjy Yahosoa ka ndana makany amin'ny Yahosoa daholo nareo zany hoe Yahosoa zany le mitovy amin'le sarin'ny pompier hoe mirehitra ny trano misy danger de ndana tsy pompier de ndana manatona pompier de avotry nareo ka rehefa tsy mety manatona pompier anao de maty eo anao sady may ny tranonao satria le pompier le mitondra le sady mitoraka an'le rano izy no mandefa le tohatra hamonjy anao de anjaranao misaoty mamonjy an'le tohatra tsy haiko nazonareo tsy azonareo de zay ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahafoana ina dikan'le tsy mahafoana mandrak'androany tsisy nanafoana an'io ao Israel io de mbola ao foana mandrak'androany asiko ny tsipika iny tsy foana mihitsy ny ao Israel na misy ary Yahosoa zay inona tsy mahafoana ny noho ny amin'ny fonan'ny Yahosoa de tsy foana ny didy folo satria maninona lasa tsy mitombona koa nge ny fisiany Yahosoa raha mahavelona ny didy folo atao inona raha moa zany ny ohatra atao inona ny pompier ohatra ka tsy mirehitra ny trano tsy ilaina nge le pompier fa matoa ilaina ny pompier misy trano mirehitra ao de misy olona tokony avotanao ivoaka tao de ilaina ny pompier mandefa tohatra sy mitifitra amin'ny rano de ohatran'izay koa tsy ilaina mihitsy ny Yahosoa raha ohatra ka tsy maty ny olona amin'ny didy folo io
ka raha vao ohatrany hoe tsy mahafaty ny didi folo de tsy misy lavana ny eosoa kanefa hitantsika fa tena maty mihitsy ny jentilisa hatratra io didi folo e ary tsy afaka mitambatra ny jiosy ny jentilisa ka noho ny amizy mamondy jentilisa zay de zay le hoe tsy foanana mihitsy io didi folo io fa noho ny am'io didi folo io mihitsy ny antony natongavany eosoa hamonjy an'le olona hiala am'le didi folo satria raha mipetraka ny didi folo de miady ny jiosy ny jentilisa noho izany tsy mety mihitsiny ny anafoahana ny didi folo ao Israel fa raha zany de tsy mitombona ny eo amin'ny eosoa tsy mitombona ny fisiany eosoa fa ny ao amin'ny eosoany tsy misy didi folo zay no izy zay de averiko tsara ny teniko hoe moa mahafoana ny didi folo ve mifonany eosoa de hoe sanatria zany ny antony sanatria de zao hoe tsy foanina mihitsy ny didi folo ao Israel satria io le mamono ka rehefa te andositra anao tsy ho faty de dana manaton'ny eosoa fa raha tsy mahafaty eo de tsisy tokony anatonana ny eosoa fa noho ny amizy mahafaty de ndana manatony any eosoa de zay le hoe raha atao amin'ny eosoa indray tsy misy tokony tsy misy tokony andehananao amin'ny eosoa raha ohatra ka tsy mahafaty ny didi folo afatytsika indray izy fa matoanao manatona ny eosoa misy mamono anao any inona le mamono anao ny didi folo sy lana mose noho zany manatona ny eosoa noho zany ilaina ny didi folo ilaina eosoa noho zany ilaina eosoa ilaina ny didi folo ny didi folo izy any amin'ny Israel nylaina mipetraka rehefa teo vonjeny aza manatona an'iny eosoa kosa ny ilaina amonjy ny olona andositra an'le didi folo manatona ny eosoa ny amin'ny lanitry zay ny valin'le hoe tsy mahafoana ny didi folo ny fonany eosoa fa vao me mampiorina tsara satria maninona io no milaza fa misy mamono anao ao de ny didi folo ka andana mandositra any amin'ny eosoa ny dikan'izay zany ny valy iny de matoky a vavarentsika etra ny tokantrano ny famarina ny teny de ndatsika hiditra amin'ny araka ny tenin'Andriamanitra izy tonga andrava ary tsy anafoana ny amin'ny lalàna sy ny maro samihafa le Matthieu 5:17-18 indray io hoe tsy tonga andrava fanatanteraka ny dikan'izay teny zay de zao mbola vetsika indray le sary io zao ny sary ny didi folo sy lana mose de napetraka ao Israel io tsy ny ravana fa ato amin'ny eosoany tsy misy didi folo sy lana mose ato zany ny interdio ataotsika ato zany ny sary ato amin'ny eosoany tsy misy didi folo sy lana mose zay apetraka tsara ato zany ty zany le didi folo sy lana mose ataoko sary aty de io ny foana ato amin'ny eosoa satria io le mahafaty de io zany tsy ato amin'ny eosoa tsy misy an'io mihitsy ny ato io izy io ty le didi folo maty izy ato maty eo amin'ny eosoa io le nyvonoto amin'ny fijaliana zao le sary zany zao ato amin'ny eosoany tsy misy didi folo sy lana mose fa ny didi folo sy lana mose de mbola mipetraka tsara ao Israel mahandrakitsika zao miteny zao nefa nitsakitsahany ohatra fa nitsakitsahany manao fifanekena amin'ny Israeliana manao fifanekena amin'ny Amerikana io fa nitsakitsahana lalàna zany mendrika mihitsy ny fandorana zao tontolo zao ny amin'ny nitsakitsahana amin'ny trano ao amin'ny eosoa no tsy misy didi folo any amin'ny lanitrylanitra tsy misy didi folo zay le famarinana zay hoan'zay rehetra mametraka fanontaniana raha misy moa tsy mazava de mbola afaka manitsinitsy ny teniko eny any nareo amin'ny fanontaniana mbola apetraka nareo ohatra ka misy fa iza le momba an'izay araka zay le hoe tsy tonga andravana ny lalàna fa anatanteraka tsy ho foana koa ny amatio le hoe ny anatanteraka de le teny milaza azy ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany fa kitsika kely ty ao amin'ny bokin'ny lioko atoko fefatra amby roapolo ty le ho tanterahany ty fa tsy hoe anatanteraka ny didi folo izy fa ny teny milaza azy ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany lioko atoko fefatra amby roapolo aloha kelikely le teny ato fa andiny fa 43-44 namana izay lioko 24 lioko 24-44 ity le tsy maintsy ho tanterahana eo izy taminy zao ny teniko zay nolazaiko taminareo fony mbola atao aminareo fa tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nano ratana teo amin'ny lalàna mose sy ny mpaminany ary ny salamo ny ho tanterahany eosoa zany de le teny milaza azy teo amin'ny lalàna mose tahaka hoe tsisy tapahana ny taolako sy ny mpaminany zaza niteraka ao atsika reny le hoe teraka ao Betlehema manjody izy reny le izy ary ny salamo ary ao amin'ny salamo le hoe ary ny akanjoko de nanaovany filokana ka de zay nanaovana filokana ny akanjony zany zay le teny milaza anazy ao amin'ny lalàna mose raha amin'ny lalàna mose moa de nivoaka atao koa ny anarany
zay taony ny voanarany hoe Yahosoa avy eo amin'ny lalàna Mose. Ao ny teny milaza azy, zany hoe le teny milaza azy dia ny voan'ny anarany ao amin'ny lalàna ary hoe tsisy tapahana ny taolana. Ao amin'ny mpaminany hoe naterahany sy ny momba azy hoe Betlehema ny Jody izy niteraka sy ny maro samihafa, ary hoe nisy feo taorama rely ny tomaniny zanany reny, ary ny salamo hoe nanaovan'ny filokana ny akanjo. Ohatra telo reo nomeko antsika fa be dehibe le izy. Reo le teny tanterahany fa tsy koa hoe nanatanteraka ny didifolo izy, tsy misy an'izany. Tsy misy Yahosoa nanatanteraka ny didifolo zany le zanak'Andriamanitra, tsy misy zany. Fa ny teny milaza azy amin'ireo lay mitantara ny momba anazy hoe tonga ao amin'ny ronam-boky ianao ny sitraponao Andriamanitra, reny le tanterahany reny araka ny bokin'ny Salamo hoe hony hoe zao niteraka anao androany, dia iny Yahosoa le teraka. Reny ny teny milaza azy ao amin'ny Salamo reny reny ny tanterahany hoe nateraka ny Virjiny izy io izy tonga io. Reny teny reny no tanterahany fa tsy koa hoe natanteraka ny didifolo izy. Izy mihitsy ny arana nitsakitsaka ny didifolo tamin'ny andro sabatany e. Rô vakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny andro sabatany ngizy no nanasitrana le lehilahy marary ny paralysisy. Raha vakitsika ny bokin'ny aiza moa bokin'ny Isaia Jaona zafady indrindra Jaona 5 dia raha tsika mahita eto hoe nitsakitsany Yahosoa nge ny sabaty ary hatrany amin'ny data iavarana nitsakitsaka an'io koa. Jaona 5 dia vakitsika manomboka ny andininy 17. Aloha vakitsika amin'ny andininy 9 9. Andro sabaty Jaona 5 andininy 9 sy ny 9. Hitantsika eto mihitsy ny hoe io Yahosoa le zanak'Andriamanitra maro antony soatra masina iny ke ka nanitsakitsaka ny sabaty ary nabataita olona tamin'ny andro sabaty antikazay. Jaona 5 andininy 9. Hoy Yahosoa taminy, nitsangana eto ny fandrianao ka mandehana, ary miaraka tamin'izay dia sitrana lehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha izy ary sabaty asany andro zany. Ny bata entina tamin'ny andro sabaty izay fady indrindra ity lehilahy ty ary Yahosoa no nampibata anazy. Zany hoe naniraka olona nanao foana Yahosoa raha amin'izany hevitra zany ohatra ka nitandrina sabaty izy. Nefany izany no midika fa tsy mitandrina sabaty izy tsy ao anatin'le fanakena didifolo izy nidika an'izay. Ary mbola mafitsika indray ny ry amin'ny 7 fa tena izy sy ny dadany mihitsy no miasa ao anatin'io fanaovana sabaty io eny hoe nge Jaona 5:17. Fa Yahosoa namaly azy hoe niraiko miasa mandraka ankehitriny ary za koa miasa zay. Eto zany ny tena marina ny ten'Andriamanitra dia miteny mihitsy ny hoe dada Iavasy Yahosoa dia miasa amin'ny andro sabaty. Mazava be io teny satria tamin'ny andro sabaty no nanasitrany an'le lehilahy. Ary hita marina fa tena tsy mitandrina sabaty izy eo dika zay. Mahitsy be le teny. Tsy hoe nivana zany sabaty aiza koa misy didy miteny azy vana iny nga tsy hainao le teny hoe tsy azo anampina tsy azo any esorana. Tsy misy fahefana mazo mamana io zany. Na le zanak'Andriamanitra le niteny voinamina ireo teny hoe toko sy andininy Matthieu 5:18 hoe tsy misy ho foana koa ny amin'ny lalàna na litera ny teny tsoratra ray azy. Zany hoe tsy azo foanana mihitsy io zany. Zay no tonga namiteny hoe any Israel ihany ny azo apetraka. Fa ny ao amin'ny Yahosoa kosa io ny rava. Rava le izy satria maninona rehefa tanteraka dia rava le izy. Zany hoe vakitsika tena rava ve io satria tanteraka mahazava be fa tena rava mihitsy izy. Dao vakitsika aloha Matthieu 5:18. Matthieu 5:18 ny manam-porofo fa tena rava mihitsy izy. Ity teny ity nge vao mainka tena raha zany ianao tsy mamaky an'ity vao mamatsonareo nge ity teny ity Matthieu 5:18 zao. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana koa ny amin'ny lalàna na dia mitera ray aza na tendry tsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Dia io nazavaiko hoe tsy foana mihitsy lalàna ny Mose sy ny didifolo fa mipetraka tsara ao Israela mihitsy izy mandraka androany. Ary natokana ho an'i Israely izy ary tandremany Israelianina mandraka androany. Ary any Israela fa tsy azo letona te Madagasikara na ny France na ny Angletera satria didy dia hoe ao Israela ihany io. Ka raha ianao moa zany miady hevitra ny amin'izany dia efa tsy mety nge satria tsy natokanao anao ka hidivanao. Zay hoe le valiteny. Fa ny teny kosa izy hoe tsy ho foana akory io mandra-pahatanteraka izy rehetra. Zany hoe rehefa tanteraka kosany dia foana. Rehefa tanteraka dia foana ka ny fitiavana ny fahatanterahany lalàna. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao izy Yahosoa. Zao nge vakitsika iny any amin'ny Jaona 4:15 angamba izy iny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao.
oke jerevantsika kely somary tsy avetsika jerevana kely a. Jauna 15:13 no vakitsika zany ao anatin'ny baibolinareo. Jauna 15:13 hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia mamonjy ny sakaizany. Zay mamonjy ny sakaizany zany. Jauna 15:13 zao mbola nysoatra masina zany. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ka Yahosoa tena nanolotra ny ainy hamonjy ny mpanota mihitsy ny azy fa tsy dia sakaizany tsony. Mety mahavita mamonjy ny olona ihany ny olona anankiray namany, fa tsy misy olona mahavita mamonjy mpanota zany, mpanao ratsy, tsy possible zany. Nefa io zanak'Andriamanitra io tena namonjy olona mpanao ratsy. Zany no tena manana fitiavana zany. Ka raha vao Yahosoa manana fitiavana dia foana zany lalàna dikan'izay eo aminazy. Romanina toko fahatsika Romanina fidy izy zany. Romanina 13 Romanina 13 firy. Koa dia ny fitiavana no fahaterahan'ny lalàna. Romanina 15:13 angamba izy ity Romanina 13:10 nao vakitsiny ireny. Romanina 13:10 ko Yahosoa nanana an'ilay fitiavana dia foana zany lay izy noho ny amin'ny Yahosoa ireo olona ka dia mampaheranareo fa tena zay izy io foana lay izy. Romanina ho tena tsy foana zany io foana lay izy rehefa tanteraka. Yahosoa natanteraka an'ilay fitiavana vakio tsara ity. Ny fitiavana tsy Romanina 13:10 ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa ny di fitiavana ny fatanterahany lalàna. Ka rehefa tanteraka zany le fitiavana, rehefa tanteraka ny lalàna, zay hoe satria mandra-patanteraka izy rehetra. Zany hoe ny fanatanterahana lalàna zany dia fitiavana. Ka rehefa nitanterahany Yahosoa le fitiavana tamin'izy niantona teo amin'ny hazofijaliana, namoy ny ainony aminao dia foana ny didifolo satria tanteraka amin'izay izy dikan'izay. Ny fitiavana ny fatanterahany lalàna, ny limitin'le hoe mandra-patanteraka izy rehetra, zany hoe tsisy foana akory ny lalàna sy ny didifolo, mandra-patanteraka izy rehetra. Zany hoe rehefa tanteraka kosa izy zany foana. Ka tsy nisy natanteraka an'io raha tsy tao amin'ny Yahosoa satria tamin'ilay fitiavana, ny fitiavana ny fatanterahany lalàna ka Yahosoa navita nanolotra ny ainy hamonjy ny olona. Dia Yahosoa zany no tena tompon'ny fitiavana. Ka rehefa tonga Yahosoa maty teo amin'ny hazofijaliana, ino no tena fatanterahana lalàna dia foana ny didifolo ny dikan'izay noho ny amin'ny ataon'ny Yahosoa ravo automatika izy. Zany ny valitena menanao hoe ravo ny didifolo tena ravo akoatran'izay fanazavana menanao teo. Ka mbola ny fantany mbola misy foana ny amaliko anazy satria be dia be le zatra le hoe masina sy tsara ny didy ka ahoana no hoe ny ravana dia tsotra kely masina sy tsara ny didy fa any Israel. Ka raha masina sy tsara ny didy tsy midika koa hoe tsy azo ravana. Ko ny sabata angamba moa tsy masina koa fa ravana izy, mitsahany Yahosoa le sabata. Fa ny tena marina zany ny dikany ateo hoe ny ravana dia tsy mipetraka amin'ny intsony zay ny dikan'izay. Ino mantsy ohatran'ny hoe lalam-pamorenana na hoe constitution natokana ho an'ny Jiosy iny. Ka rehefa natokana ho an'ny Jiosy iny dia tsy idiranao malagasy. Ka nametraka constitution voalohany Andriamanitra dia didifosy lana Mose. Nametraka constitution faharoa indray Andriamanitra Elohim dia Yahosoa miaraka amin'ny lalàna tsy ny didiny Yahosoa. Dia anjaranao zany misafidy hipetraka amin'ny constitution tao aloha ianao zany constitution vaovao amin'ny Yahosoa, fa zao no nataon'Andriamanitra no ravany le constitution taloha mametrany an'le vaovao. Ohatran'ny ny olombelona zao manao référendum rehefa hiala amin'ny le constitution voalohany ao dia manao référendum mahitsynao amin'ny constitution faharoa. Ka rehefa tafapetraka constitution faharoa dia rava ny constitution voalohany tsy mandeha tsony iny. Ohatr'izany io. Ny constitution voalohany dia nididy fosy lana Mose. Ametraka ny constitution faharoa Andriamanitra dia tsy maintsy ravany io vao mipetraka ty constitution faharoa ty, satria ny mitondra le constitution faharoa dia Yahosoa miaraka amin'ny lalànan'ny Yahosoa. Ka mba ahafahan'le constitution faharoa mipetraka dia tsy maintsy ravana ny constitution voalohany. Ary nina ny ravana azy dia Yahosoa ihany. Ary misy motif izy mahatonga ravana io. Efa nazavaiko teo le motif hoe zao ny antony nandravana azy. Ka tsy le koa le masina sy tsara noho ny ravana, fa le constitution mihitsy noho ny ravana. Tsy mipetraka tsony iny le soron'Andriamanitra iny, ravan'Andriamanitra iny ko ny adalan'le Jiosy mbola mitazona iny inge tena rava. Zareo no te hipetraka ao anatin'io fa Yahosoa fa namonjy izy tsy te hiditra ny tena marina.
ozina ten'andriamanitra hoe tandremo ny didy ty ndray de miresaka any amin'le olona israelianina samy israelianina hoe tandremo ny didy ka samy israelianina no miresaka reo raha nanontany zany le israeliana hoe ahoana ny azoko ahoana ny ataoko ny azoko fiainana mandrakizay de hoe le zanak'andriamanitra hoe tandremo ny didy de ozy le olona hoe manino Yehosoa no teny an'izay tsotra ny antony le didy nytenenina tamin'izany de didy ho an'ny israelianina ary satria mbola tsy vitany hoe kalvaria ka ny mipetraka tamin'izany fotoana zany de mbola nalàna Moshe de ndana tandremo io zay fotsiny ny valiny fa raha vao vitany Yehosoa ny kalvaria izy miantony miazo fijaliana de maty iny ary manaraka ny Yehosoa am'izay anao reny vaninandro reny de vaninandro mbola tsy tanteraka ny famonjena de mipetraka ny didy folo ny zanak'Israely fa raha vao vita ny famonjena teo kalvaria miantona tamin'ny azo fijaliana Yehosoa de rava daholo reny ka tsy mipetraka ntsony rehefa nitsangana tamaty Yehosoa reny zany le didina rano raha mbola tsy vita ny kalvarina ny famonjena zay ny valan'izay raha ny zanak'andriamanitra miteny hoe tandremo ny didy de mbola araka lazaiko teo hoe raha mbola tsy vita kalvaria de mitandrina an'io ry zareo tandremo io fa raha tokony ho any zanak'Israely mantsy io tsy azo dikaina zay fa rehefa vita kosa ny fametrahana ny fanekena vaovao de tsy maintsy miala am'izay le fanekena taloha de didy fosy lana Moshe tsy maintsy miala io tsy andriko mafy mihitsy n'izay zay ny nandravana azy ary efa meko daholo motif nandravana azy teo mampisaraka ny jiosy amin'ny jintilisa io de zay nanam-piten'Andriamanitra iny constitution iny ao anatin'ny constitution misy didy be deabe ao anatin'ny constitution anankiray ka izy tsy nandravandrava le didy tsikelikely fa le constitution ray amanontolo ny arany-poteny mba miatrana le constitution vaovao zay misy didy be deabe koa anatiny io zay le hoe tsy maintsy ndravana ny voalohany de mba hipetrahany le faharoa zay hoe mba mandrava ny voalohany izy mba ampitoerana ny faharoa zany taony tika andreny teny reny doka avaka atsika zay teny zay araka ny bokyny Hebreo toko 9 ve mandrava ny voalohany izy mba ampitoerana le faharoa Hebreo toko 9 fakitsika amin'ny 17 azokely aloha Hebreo toko 9 fakitsika aloha Hebreo toko 9 Hebreo toko 9 sady misy fantena petraky ny olona moa zany amin'amy zao directa be zao de tsy mihina fa mety be izy de valitsika io ihany araka ny izy Hebreo toko 9 de manoko amin'ny andininy fahafilo moa zany Hebreo toko 9 de vakitsika ery amin'ny akanjo reo manaraka daholo manoko andininy fahavalo no vakitsika zany aloha andininy fahafito aloha Hebreo toko 9 andininy fahafito fa raha tsy nanantsiny zany fanekena voalohany zany de tsy mba nisy fitoerana notadiavana ho an'ny faharoa nisy tsiny zany le didy fosy lana Moshe reny le zazavaiko amin'ireo reny le tsininy hoe tsy natanteraka na inona na mpanotany olona tena marina le izy fa ny ato amin'ny Yehosoa kosa efa meko sady ny valiny fa tsy manoteny tsozy ato amin'ny Yehosoa aloha de efa meko anao zay lesona manaraka zay any mety any amin'ny faefatra na fahadimy any zay fa manome tsininy olo izy ka manao hoe indro avy ny andro iavazy anao fanekena vaovao amin'ny taranak'Eseritsy iny taranaka Joda nefa tsy araka ny fanekena ataoko tamin'ny razany tamin'ny andro tanako azy mitondra azy tany voaka avy tany Egypta fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary za kosa de tsy nitandrina azy ho iava andiny fahafolo fa izao ny fanekena ataoko tamin'ny taranak'Israely efa afaka zany andro zany ho iava de ataoko an-tsainy lalako sady oska ataoko ny poly ary zao andriamany ary izy oriko zay ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalany avy izy ka anao hoe mahalalana Andriamanitra de iava zany fa samy alala avokoa izy rehetrarehetra atreto aloha de tsy misy olona hoe mitandrina didy folo de lasa mahafantatra an'Andriamanitra hatramin'ny fony raha mahafantatra an'Andriamanitra aloha de tsy mpanao teny intsony zay nefa tena mahafantatra an'Andriamanitra eto nefa ny teny hoe mahalalana Andriamanitra
ka ny olona mahalala an'Andriamanitra zany dia tsy manota intsony. Zay ny izay mazava zany fa tsy didifolo io resahana io hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa mindra fo amin'ny tsy fahamarinana io ary tsy hotrarovako intsony ny fahotany. Ary amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany, fa izay tratra ela dia manina zay efa tratra ela sy miantra dia fa madiva bilevina. Izy kely misy teny tiako jerevana tsy fotany tsitako izy zay zany hoe manao am'le fanekena vaovao izy zany dia hoe tsy ho apetraka intsony ny fanekena taloha fa ny fanekena vaovao, fa izao no fanekena aminy. Zay le voalazan'ny ten'Andriamanitra teo avetsika kena tsara le tamin'ny voalohany hoe fa raha tsy nanatsiny zany fanekena voalohany zany dia tsy manisy fitoerana ho atadiavina ho anfaharoa. Nanantsiny le voalohany zany dia esorina amin'izay izy ny dikan'izay. Ary eny amin'ny tenin'Andriamanitra ankay moa dia hoe raha tsisy fahatsiny zany dia tsisy fitoerana ho an'ny faharoa. Aiza moa zay teny zay ndao vakiko kely misy anyteny zay moa tsy hoe fa raha tsy nanatsiny izany fanekena zany dia tsy misy fitoerana ho an'ny aiza moa izy teo. Hébreux 10:6 That's hoe zay Hébreux 10:8 Hébreux 10:8 rehefa nolazainy hoe tadiovakeko eto ilay izy aleo to ato lasa oziny hoe io ve mazay mijery amin'le télé dia tsy andeha mamaky anazy ery ohatra lasa maika be tampoka ny tena mariny zay ao ataoko miadana indray. Hébreux 10:8 kahatrany amin'izay farany 14 zany angambany dahoary. Rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra latratra sy ny fanatitra hoany sy ny fanatitra jora sy ny fanatitra ny ota iny atao anatin'ny didifolo zany dia renetera araka lalàna ireny no tsy ilainao ary tsy hitrakao dia ondray izy ity ao tonga anao ny sitraponao manaisitra ny voalohany izy mba ampitoeran'ny faharoa. Zay zany hoe nesorina ny voalohany ny didifolo sy làna Mose zany dia tsy azo anapina tsy azo nesorina. Rehefa nesorina zany ny fisoronana rava daholo ny didifolo sy làna Mose izy ny dikan'izay satria tsy azo sarahany reo ka raha matoa nesorina ny fisoronana miala daholo miara-maty hatrany amin'ny didifolo sy làna Mose. Mbola tenin'Andriamanitra keo fa milaza fa maty amintsika ilay didifolo fa fanazavana fotsiny ity manaisitra ny voalohany izy mba mitoerana ny faharoa. Zay misy teo teny zay mihitsy inasika hoe zay vita mihitsy ny izy fa zay le tiako tenena hoe manaisitra ny voalohany izy mba ampitoerany amin'ny faharoa no andininy fahasivy zany izy. Ka eto zany ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy ny hoe tena rava ny didifolo sy làna Mose. Ozy nareo hoe fisoronana nge io teneny io ka ny fisoronana nge ao anatin'ny lalàna Mose eo vakitsika indray zay ary lalàna Mose fa tratran'le didy hoe tsy azo anampiana tsy azo nesorana vo ny vakitsika teo zay Levitikos 2:20 nge vakitsika Levitikos 2:20 hoe dia ny andininy fafaraparany ihany ny jerevantsika nge vakitsika amin'ny 9:20 ka hatrany 9:730 any ity lalàna fisoronana ity Levitikos 16 manomboka amin'ny 26 ka hatrany amin'ny 34 eo ity lalàna fisoronana zay tsy azo anampiana tsy azo nesorana ao anatin'ny lalàna Mose io ary lay mandeha nareo zany dia tosika lavidava 30 ny vakitsika 30 31 ka hatramin'ny 34 Levitikos 26 30 ka hatramin'ny 34 fa amin'izany andro zany anaovana fatana votana ho anareo hanadiovana anareo ka ho madio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatreny avay anareo 31 dia 32 ary ny mpisorona zay hosorona sy tokony mpisorona hisolony rainy dia anao fanavotana ary hitafiny fitafiana rongofotsy izy dia ny fitafiana masina dia anao fanavotana ho amin'ny fitoerana masina izy ho any tranolay feona sy ny alitara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana ary lana mandrak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny Israely
indray mandeha sataona hanafany fahotany dia nataony arona araka ny zay efa nanodiny Mosia anazy. Eto zany misy zatra atao isataona fanafana fahotana, iny izy io dia mamaly an'izay ary ny andininy fahiny amby roapolo. Ary ilay mandeha fanjoniosila ho an'ny Azazela dia nasa fitafiny ka handro amin'ny rano vao mahazo makeo atoby. Ilo zay misy osilahy ray atao fanaty, ary ny vatotrombo ilay natao fanatsy ny ota sy ny osila natao fanatsy ny ota zay efa nampidirina atao fitoerana masina ny rany anaovana atao fanavotana dia hoentina mivoaka ho eny amin'ny ivelan'ny afo ny odiny sy ny enany ary ny tobony ary hodorana ny taindroroany. Zay io zany hoe misy fanatitra atao nde mandeha sataona tsy maintsy atao. Io ilay nyresana atao amin'ny Hébreux 10:26 teo a. Io ilay hoe tsy azo anampiana Deutéronomie 4:2, Deutéronomie 4:4 zany lalàna zany le hoe Deutéronomie 4:2 aza ampianareo ny teny zay nidiko anareo ary aza ny esoronareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitra areo zay nidiko anareo. Mazava zany io teny io fa tsy azo ny esorona ny didin'Andriamanitra ary tsy azo ny ampiana. Ny fisoroana zany anareo zay mandre dia tsy azo ngotona tao anatin'ny didy fosy lalàna Mose satria ny lalàna dia miteny hoe ny didiny avy aza nampiana aza ny esorana. Ka raha ny ala zany ny fisoroana le fanekena misy didy folo mihitsy nge zany rava ndika an'izany zay le hoe manaisitra ny voalohany izy le fanekena voalohany miongotra mba ampitoerany an'le faharoa le fanekena faharoa zay le hoe rava ny didy fosy lalàna Mose potiky miaraka amin'ny fisoroana fa miditra kosa ny fanekena vaovao a misy ny fisoroana ny Yehosoa lasa mpisorona ny eo amin'ny Yehosoa satria olona masina izy a zay ny atao amin'ny Yehosoa fanekena vaovao ary zay fanekena vaovao zao izy zay arahana amin'ny Yehosoa zao zay toriko aminareo zao rava ny didy fosy lalàna Mose ho azy tsy teo faty manjosira zay ny dikan'iny tenin'Andriamanitra iny. Dia misy indray ny fanontaniana ahoana zany lay fitenin'ny olona fa manamafy ny didy folo natongavany Yehosoa hoe zay le Matthieu 5:18 am'le hoe tsy tonga ny rava fanatanteraka dia iny ny dikan'izay hoe manamafy ny didy folo zay. Efa nazavaiko teo fa tsy manamafy ny didy folo mihitsy le teny fa ny zavatra nisy ara nandrava didy folo ny nataony fa ny dikan'iny teny iny dia tsy manamafy didy folo fa ilay teny milaza azy ao amin'ny salamo sy ny lalàna ary ny mpaminany zay no tanterahany zay. Ohatra ilay hoe ny anaran'ny Yehosoa dia nivoaka araka ny tenen'ny Mose anazy. Ohatra tsy misy hotapahana ny taola ho any amin'ny lalàna Mose misy an'izay. Ny eo ampaminany kosa dia misy an'ry lay teny nisy ampaminany hoe zaza no teraka ao antsika ao Betlehema ny Jody no teraka eo zanak'Andriamanitra io any amin'ny boky Mika zany. Zany hoe zaza dia nisy tenin'ny mpaminany ary izy dia no ampijaina sy hovolona noho ny amin'ny fahotantsika boky nisy andray misy an'izay reny le milaza amin'ny salamo ny eo amin'ny mpaminany azafady. Ny eo amin'ny salamo kosa dia le hoe ary dia nanaovany filokana ny lambako reny zany dia io manaovana filokana tokoa miaramila ny lokan'le akanjony a zay le hoe nanaovana filokana ny akanjo ao amin'ny boky ny salamo zay reny le hoe tsy maintsy ho tanteraka zay teny milaza ao amin'ny lalàna mpaminany ary ny salamo. Dia matoika fa ohatsika rehetra zay nandeha fandefana marina tena mazava tsara ny fanazavana teo a araka zay nataony zay ady a. Ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 22:36 hoe ny didy lehibe ao dia ao bokin'ny Deutéronomie 6:5 hoe tiavan'Andriamanitra ary 19:18 hoe tiavany namanao. Dia zany ny antonona ny lalàna araka Matthieu 22:36 hoe zay ny lalàna raha ny didy folo sy lalàna Mose dia zay ny marina zay fa Yehosoa tsy nampitandrina didy folo sy lalàna Mose fa nanazava ny hevitry ny boky lalàna Mose izy hoe lehibe ao inkeo dia resaka fitiavany hoe tiavy io Andriamanitra io dia tiavy ny namanao zay ny didy lehibe ao fa tsy nisy ny teny hoe dia tandremo io didy io any rehefa hiaraka aminazy fa ho an'ny olona Israela zay mbola mipetraka ao amin'ny didy folo ka mbola tsy vita Kalvari. Ny atao hoe Kalvari ao tsy malala dia ilay hoe mbola tsy niantona teo amin'ny tsy fijaliana io zanak'Andriamanitra io ka maty teo a nandatsaka ny rano anao. Raha mbola tsy maty teo zanak'Andriamanitra io a dia mbola mitombona ny didy folo sy lalàna Mose ho an'ny zanak'Israely. Fa rehefa maty kosa ny Yehosoa dia tsy mitombona intsony iny a fa manaraka ny Yehosoa amin'izay ny fahendreny satria rava ny didy folo dia tsy mitombona intsony Matthieu 22:36 rehefa mipetraka Kalvari ka dia rava automatika ireny. Iany hoe fanekena taloha miala fa miditra ny fanekena vaovao Yehosoa amin'izay ary natokana ho an'ny jentilisa mihitsy ny fanekena vaovao nomena ny jentilisa izy
zay le hoe torio any am'izao tontolo zao ny filazantsara ka mazava ho azy fa Yahosoa le toriana miaraka amin'ny lalàna ny Yahosoa ary raha voarava ny fisorohana dia rava ny fanekena taloha dikan'izay rava ny didy fosy lalàna Mose ary raha ny voalazany soratra masina nge fa zany fisorohana zany ankeka ny fototry ny lalàna nge vakitsikity ten'Andriamanitra ty ka raha ny fototra aza moa ny rava raha ny trano no amboarina hipetraka atsony ve ny trano fa raha voarava ny fototra rava hatrany amin'le trano ange ka raha voarava zany ny fototra dia mididy folo tsy lalàna Mose dia ny fototra any zareo dia tsy ny didy folo ny fototra amin'io fa diso anao fa ny fototry ny lalàna dia dia ny fisorohana bakeo avaketsika ny Hébreu toko fahafolo hoe Hébreu 7 moa zafady mpamady indrindra izy Hébreu 7 somary lavalavakery ny lerantsika fa tsy miheno ny amin'le fantena moa sady fanazavana mihitsy izy Hébreu 7 7:11 ny vakitsika feo manomboka amin'ny 11 izy dia vakiko amin'ny teny frantsay koa Hébreu 7:11 koa raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisorohana ny Levy zany hoe moa ve natanteraka ny fisorohana ny Levy na afaka olona tamin'ny fahotana ve ny dikan'izany zay dikany hoe fanatanterahana hoe tanteraka fa tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna ahoana moa ny mbola ilana mpisorona hafa izy araka ny fanao Melkizedeka ka tsika moa tsy hitolony ambany fa nytitsika teny dia hoe tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna zany hoe raha tsy misy zany ny fisorohana ny Levy tsy nivoaka io lalàna Mose sy ny didy folo io zany hoe ny fototry ny lalàna ny mena ny zanak'Israely io zany dia tsy ny didy folo araka ny eritreretinareo fa ny fisorohana ny fototra an'io vakitsika amin'ny teny frantsay indray zay fadindritra Hébreu 7 Hébreu 7 fio misy teo 11 Hébreu 7:11 si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique la perfection zany hoe ny mahatonga ny olo tanteraka tsy mahay manota intsony dikan'izay raha ny mahatonga ny fatanterahany olo izy raha vitan'ny fisorohana ny Levy satria le fisorohana ny Levy le misy an'ilay fanalana fahotana fa ny didy folo nga misy fanalana fahotana izy amin'aza fa ny didy folo misy fanalana fahotana tsy misy an'izany ange ao hoe ny fanalana fahotana dia ny fisorohana ny Levy ao le misy an'le fanaovana sorona osy sy ny omby sy ny ondry teo ino ny vakitsika teo amin'le Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ino ny fanesorana fahotana ka raha tsy misy iny fanesorana fahotana iny inona zany lavana le didy folo tsisy dikany iny didy folo maty eo daholo ny re mianakavy fa ny manala ny fahotana dia ny lalàna ny fisorohana ny Levy ary iny no heverina fa matateraka ny olona nefa n'iny tsy natateraka dia zay na tonga ny hoe car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple io zany ny fondation ny lalàna rehetrarehetra ny jiosy zany didy folo sy lalàna Mose rehetrarehetra dia mipetraka eo ambonin'ny lalàna ny fisorohana ka raha ongodina zany ny fisorohana mirodana ny trano raha rava ny fisorohana rava daholo ny didy folo sy lalàna Mose fa mba mandinika tsara amin'izay tsika rehetrarehetra dia anareo moa zany fa tsy zany matoa zany nongodina teo ny lalàna fisorohana rava ny didy folo sy lalàna Mose dikazay satria io ny fototra ary tamin'io tamin'ny lalàna io no nampisy ny didy folo sy lalàna Mose zany hoe raha vao tsy misy io dia tokony tsy napetraka iny lalàna iny dikan'izay maty ho azy eo le olona ko lalàna amin'ny teny hoe ojonony ianao raha manao zao ozony ianao zatra manozona be dibe nge zany nipetraka aminao dia aiza ny solution amin'le manozona tsy haiko na tonga saina ianao raha sy tonga saina amin'izany ozony ianao raha manao an'izao any boky ny Levitikos io ozony ianao raha manao an'izao ka raha tsy misy zany le fisorohana ka tsy voazona manak'izao zany ianao lasa didy feno ozona nge zany mena io Andriamanitra io fa le fisorohana kosa no nomena mba hanesorana an'le ozona mba hatonga no tanteraka nefa tsy natanteraka le didy folo sy lalàna Mose porofon'izany mbola manao fisorohana isa-taona ianao ka raha matoana mbola manao fisorohana mbola mpanota ny dikan'izay ary zay no mahatsara ny atao amin'ny Yehosoa mahafinaritra be tena voninahitra n'Andriamanitra tsy mahay manota intsony zay atao amin'ny Yehosoa tsy mila fisorohana intsony eo amin'ny Yehosoa zany ny an'i Yehosoa zany tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy bravo Yehosoa zay adia teka ho an'i Yehosoa aky mihitsy ny bravo be ho an'i Yehosoa tena faly be mihitsy zay adia ho an'izay faly koa mitehaka daholo ho an'i Yehosoa dikazay ka raha voarava zany le fisorohana
dia raha vadolodolo ny lalàna rehetrarehetra tsy nididy zay. Dia io moa le tratra le teny hoe raha ohatra hoe ny fisoroana rery ny sorona dia tsy azo anampiana, tsy azo ny sorona de autonomia 4-2 no miazona anao a, tsy azonao atao zay. Noho zany raha avy ny sorona fisoroana raha vadolo ny didy fosy lana mose satria bloky ray tsy afaka misaraka ireo. Zay no mahatonga ny hoe ravana io fa tena tsy mety tsony ny fisoroana na rava. Le didy ao tsy mety izy eo soa dia ny ravana fa nampiadiny Jeosy ny jentilisa tsy mahatanteraka dia ny ravana. Ianao nge zany ny adaladala raha mbola hitazona an'io e adalalana ianao. Ka zay le fanazavana an'io a fa miezaka moa zano manazavatsika foana ny hoe raha mbola misy fanontaniana zany dia satria moa tena tsara be ny ohatran'izao a, indrindra ohatra ny ampitan-dranomasina raha vao maheno ny sujet mantsisy hoe rava ny didy folo tsy maintsy ho taitra daholo ihany ny olona dia esantsika manazava an'izany. Fa tena tonga eto amiko hoe maninona mbola tsy maty eo soa kanefa efa nitsany sabata kanefa hoe vita ny kalvaria vao tokony rava ny didy folo ny lalàna Mose. Ny nahatonga ny Yehosoa nefa nitsaka ny sabata sady satria izy tsy mitandrina didy folo. Tsy nisy Yehosoa mitandrina didy folo zany na indre mandeha azy. Fa ny didy folo na tokony ao amin'ny zanak'Israely dia izy koa mba tonga tao dia nanaraka ny zitao fa izy tsy nitandrina. Ny fiainan'ny olona zany manao an'io dia mba mandeha izy fa izy tsy nitandrina io zany. Porofon'izany a nitsana. Raha ny natonga anazy hoe nitsaka ny sabata nefa mbola tsy maty akory izy a dia midika an'iny a izy tsy nandeha tao anatin'io didy folo io. Zay ny marina tamin'le izy. Fa raha nitandrina didy folo izy a dia tokony nananja sabata. Fa zany ny profa na Yehosoa raha tsy nitandrina sabata zany, tsy nitandrina didy folo zany efa tonga tety. Ary lazana amin'ireo olombelona rehetra fa tsy nitandrina sabata sy didy folo zany io zanak'Andriamanitra io. Araka ny zatra hita sarotsitry ko ny sabata mihitsy ny izy no nampibata olona tamin'ny andro sabata. Oka vakintsika zay teny zay rika hatramin'ny bokin'ny Jeremia. Jeremia tsy azo atao nge zany e. Jeremia 7:20 a. Jeremia 17:21. Oke notsika ty teny ty e. Jeremia 17:21 zatra fady mihitsy nge nampanaovany Yehosoa io e. Jeremia 17:21 vakitsika rehetra ohatsika ny tokantrano. Jeremia 17:21 ka hatramin'ny 22. Jeremia 17:21-22. Izao no lazainy ava. Tandremo ny fananareo ka aza mitondra entana amin'ny andro sabata. Nefa ny Yehosoa nampitondra entana tamin'ny andro sabata. Zay vao rehefa tsy mety. Ary aza mampiditra entana amin'ny vavahadin'i Jerosalema. Aza mitondra entana mivoaka avy any amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata. Na manao raha akory fa masino ny andro sabata arak'izay efa nandidiko anareo. Eto zany ny tenin'Andriamanitra mihitsy milaza hoe aza mampitondra entana na mitondra entana amin'ny andro sabata. Vakitsika. Aza mitondra entana ka raha mampitondra moa zany tsy vao may loza. Aza mitondra entana mivoaka amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata. Eny Yehosoa nefa ny izy mihitsy ny nampitondra. Tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka ny manao koa vao may loza ny tena maro. Izy mihitsy ny nampibata, zany izy zany nampanota olona raha amin'izany hevitra zany. Zany ny profa. Fa izy aloha tsy nampanota fa midika fa tsy mitandrana sabata izy a, ary tsy nitandrana didy folo izy a, ary tsy nanaraka lalàna Mose zany izy satria maniny efa manana lalàna izy voapetrany a, ilay lalànan'i Yehosoa fa nekena vaovao. Zay ny valin'le teny hoe ko manina ary izy nefa nanitsaka sabata kosany nefa ny didy folo mbola tsy vita akoriny. Dia zay ny valiny satria tsy mitandrana an'io a, hatramisy voatonga dia efa tsy mitandrana an'io izy. Zay ny valiny. Tsika fa mazava be zay a. Efa nazavaiko teo le didy antona lalàna. Ary ny hoe ino ny faharetan'ny olona masina dia mitandrina dinadima tsy fonona Mesia. Dia ahoana momba an'izay tompoko? Ny faharetan'ny olona masina sy ny any zany a, Yehosoa ny resana amin'io, didiny Yehosoa ny resana amin'io. Satria raha vao resaka Jaona ny resanareo a, satria Jaona no taran'io a, ny teny Jaona nge ka resaka lalànan'i Yehosoa ny resany. Deo vakitsika amin'ny teny frantsay, ty teny frantsay tena malaky be zay sary zay. Vakitsika aleotsika ato amin'ny bokyny aiza no mijery an'izay. Ty malaky ty, aleotsika amin'ny teny frantsay. Matthieu, Jean, 1 Jean.
amin'ny teny frantsay anao maketsika anazy a. Un Jean chapitre 1 aiza moa zany zay. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Eto zany la parole zao ny dikany io miteny kiasy ary de milaza aminareo zay a ny tenin'ny fiainana. La parole nresahana eo zany zay efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izay. Henonay izy, nous l'avons entendu, la parole io a, nous l'avons vu de nos yeux, hitan'ny masonay io a. Ka ity parole ty zany sady henon'ny sofiny ary henon'ny masony. Nous l'avons regardé avec attention ary de nibanjin'ny masonay mihitsy ny izy. Ampidirina kely ringa matekinisiana fa ahoana tsy ampidirinareo izy. Ay. Somary vonona kely. Zay. Dahoary. Ao. Rehefa. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. Lazaina aminareo a ny teny zay manome fiainana. Et qui existe depuis toujours. Ary zay efa nisy efa hatramin'izay. Ity teny fiainana ity zany nozarainy aminareo zay ny tenin'Andriamanitra eto zany. Inona izy? Zao ity teny ity la parole. Mariko io fa io la parole io de metsika namena anareo ny valiny a. Fa tsy koa io parole io fa Yahosoa. Papakitsika kely aloha ary bonne nouvelle selon Jean chapitre 1. Voilà la parole. Inotsika tsara ny teniny. Au commencement, la parole existait déjà. Io zany la parole. La parole était avec Dieu. Io teny io zany de avec Dieu. Io tamin'ny voalohany de ny teny de efa n'existe, efa nisy. Ny teny de tao amin'Andriamanitra. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ary ny teny de Andriamanitra. Au commencement, la parole était avec Dieu. Tamin'ny voalohany de io parole na io teny io de tao amin'Andriamanitra. Zay. Andininy 14 am'izay jerevantsika. La parole est devenue un homme et il a été parmi nous. Ary io parole io na io teny io de tonga tamin'ny olona lasa olona ary ny olona niaraka tamintsika izy. Nous avons vu sa gloire, hitanay ny voninahiny. Cette gloire, il la reçoit du Père. Azany voninahiny zany a de nresiny tamin'ny dadany. Zay. Zany hoe la parole resantsika eto zany a de Yahosoa. Lay teny tonga nofo. Voilà, dao izy tsy am'izay tsika rika hatramin'ny Jean chapitre 1 efa azonao nietreritra zany fa resaka teny Yahosoa ty resana amin'ny parole ty. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. De lazaina aminareo ara lay teny zay mitondra fiainana. Qui existe depuis toujours, toy amin'le tarialoha ihany, toy amin'le Jean chapitre 1 verset ihany. Zay efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izay. Nitsika kelinay zay ndao aloha vonotsika. Ao. Zay. Fa zay mijery moa zany ina le sary teo sariny vady Ziadia iny. Sao de misy gagy hoe izy io sarina vehivavy amin'ny téléphone hoe. Sariny vady Ziadia iny. Zay. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. De ambaranay aminareo ny teny zay manome fiainana. Et qui existe depuis toujours. Ary zay nisy efa hatramin'izay ka hatramin'izay. Nous l'avons entendu. Hitanay io parole io, na io teny io. Hitanay io. Nous l'avons vu de nos yeux. Hitan'ny masonay io, ka Yahosoa miresahana io. Nous l'avons regardé avec attention. Ary de nibanjininay mihitsy izy a, miaraka amin'ny fitandremanay mihitsy raha ataontsika resotra zay zany. Nous l'avons touché de nos mains. Raisinay tamin'ny tananay io. Dika zany didifolo ve ho raisina amin'ny tanana. Hoe nifandray tanana tamin'ny didifolo zany. La parole qui nous avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux. Zay le zay. Ditindray tsika ao amin'ny indiny fafiry moa le misy an'le hoe didy vaovao ny mekana hoe tsy didy vaovao fa didy kely. Izy.
Nareo jerevako indray aloha ato fa io moa le tena fanteniana loatra ty zay ny anjaiko hoe lay didiny Yehosoa nge tena iny mamaly an'le apokalypsa le hoe tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra dia ny finoanany Yehosoa iny mamaly anareo io satria tenin'ny Jaona io a dia aloha Jaona ny amaly anazy. Aiza moa izy iny rakisy hoe didy vaovao no meko anareo dia tsy didy vaovao no meko anareo fa didy ela. Aiza moa misy an'iny dia azoko aloha jerevako kely izy satria iny mihitsy ny resatsika an'izy. Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito 2:7 ie io mihitsy n'izy 1 Jean 2:7 am'izay ny vakitsika zany 1 Jean chapitre 2 verset 7 voilà ty zany nijerevantsika le hoe didiny Yehosoa io resany io 1 Jean chapitre 2 verset 7 ainsi très cher noho izany ianareo zay tena sarobidy aminay ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris tsy didy vaovao no meko anareo c'est un commandement ancien didy efa ela vous l'avez reçu depuis le début zay efa raisinareo efa hatramin'ny voalohany ce commandement ancien io commandement tranaina io zany io didy ela io a c'est la parole que vous avez entendu lay teny efa nomeny Yehosoa anareo zay lay teneniko aminao hoe jerevantsika hoe avy aiza io teny io a c'est la parole que vous avez entendu dia efa ventsika am'izay le 1 Jean chapitre 1 verset 1 c'est la parole que vous avez entendu zany hoe nitenin'ny Yehosoa zay henonareo ka nididy ela zany eto a dia nitenin'ny Yehosoa fa tsy nidia commandement kosanao diso hevitra nous vous annonçons la parole qui donne la vie dia teneniny aminareo ny teny la parole qui donne la vie zay manome fiaina et qui existe depuis toujours zay fitany hatramin'izay nous l'avons entendu qu'est-ce qu'on a entendu ici c'est la parole zany hoe mipetraka amin'ny fanteny hoe iza zany le eny eto la eny eto dia tsy iza fa il est la parole que nous avons entendu zay le zay maraikitraiky andrela izy zany aloha tapanake vetivety io zany technicien zay any raha vao mivadika izy zany dia miovakely zany nous l'avons entendu nous l'avons vu de nos yeux nous l'avons regardé avec attention c'est la parole que nous avons entendu zany eto samy teny hoe ilay eninay a dia les paroles zany hoe nous avons entendu la parole zay ny dikan'ity satria hita hoe nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours nous l'avons entendu nous l'avons vu nous l'avons regardé avec attention nous l'avons touché de nos mains io le parole io zany a lay nitazomina tamin'ny tanana na eniny sofinay a lay tanomasonay a la parole le resana ale la parole teneny io a lay zanak'Andriamanitra le am'Jaona toko voalohany diny voalohany hoe lay tamin'ny voalohany teny au commencement et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu la parole est vivant avec nous il s'est transformé en humain any hoe nivadika olona izy a niara-nona tamintsika izy a la parole ny anarana io la parole io le menantsika ato amin'ny Jaona voalohany 2:7 io le hoe ami très cher ry namana tena sarobidy ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris tsy didy vaovao no meko anareo c'est un commandement ancien didy taloha didy tranainy be mihitsiny vous l'avez reçu depuis le début azonareo efa hatrany voalohany io zany hoe zareo efa mifampiresaka taminareo voarainareo ce commandement ancien io didy tranainy io a c'est la parole que vous avez entendu lay teny efa azonareo tamin'ny voalohany ka inona ny teny azonareo tamin'ny voalohany a ity izy ity nous vous annonçons la parole que nous l'avons entendu io tapako kely zay nous vous annonçons la parole qui nous donne la vie nous l'avons entendu dika zany de nous avons entendu la parole c'est la parole que nous avons entendu
c'est ça l'ancien commandement, le commandement ancien. Voilà. Ho an'ny teny frantsay zany dia maraka be le tiako tenenina fa hoe tsy le didy folo ny resana fa le didiny Yehoshua, la parole de Yehoshua, zay le didy zay. La loi ici c'est la parole de Yehoshua. Ny didy eto le didiny Yehoshua, c'est le commandement ancien. Raha nanaraka tsara ny teniko ireo didinareo de rehefa akeo amin'ny teny frantsay dia mazava be fa lay parole teneny eto ny atao hoe commandement ancien, la parole de Yehoshua c'est le commandement ancien. Zany hoe ny tenin'ny Yehoshua no le didy taloha. Ary tsy iza koa le la parole fa le Yehoshua natao hoe la parole. La Yehoshua qui est vivant et qui vit avec nous et il s'est transformé en humain, un homme qui a de la chair, donc c'est un être vivant comme nous. Zany hoe Yehoshua zany no niova olona alasa ny vaty olombelona dia niara-nonina tamintsika dia olombelona takantsika izy dika zay zay natao hoe la parole. Mazava be zany zay fa zay ny vaky teny antsika rehetrarehetra zay nandray le teny. Dia zay ny dikany hoe ino ny faharetan'ny olona masina dia mitandra ny didin'Andriamanitra sy ny fona Mesia, ny didin'Andriamanitra andresana amin'izany satria boky ny Jaona andresana dia ny tenin'ny Yehoshua, ny didin'ny Yehoshua, Jaona 12:49-50 sy ny Apocalypse 14:37. Korintiana voalohany 14:37 iny zany misy an'le didin'Andriamanitra hoe didin'ny Yehoshua. Zay moa zany ny teny tena somary lava tokoa nafinaritra be nefa ny fanazavana matoa fa fahadontsika dia miratso antsika samy teny Yehoshua. Zay ny fiafarany teny. Raha mbola misy tsy mazava dia afaka mandefa message aty aminay ihany nareo raha ao amin'ny internet dia misy soratra WhatsApp hoe responsable dia le façon ny fanontaniana fa hovaliany zay aty amin'ny fomba rehetra zay mahafary anareo. Ny antony dia antsoina daholo ny olombelona rehetra maneran-tany anatiny ny Yehoshua amin'izay indrindra fa ny étranger ianareo vahiny mirasonareo tonga soa ty amin'ny Yehoshua dia nasoaly taontsika iariva afaka atsika. Misaotra betsaka dada Iava-malala ny amin'izany teny izany. Misaotra betsaka noho ny amin'ny fampianarana, misaotra betsaka ny amin'ny teny fiainana, misaotra betsaka ny amin'ny fanazavana. Voninahitra anao dada Iava-malalako sy Yehoshua. Vonjeo ny olona tsy ho faty intsony, vonjeo ny olona tsy ho maty ny zavatra ampianarany ireo fanahy ratsy devoly satana ireo izay mbola mamadika ny hatsarany efa vitanao, efa nanova fanekena anao dia mbola didiro zareo hiverina foana ny olona. Misaotra anao dada Iava sy Yehoshua fa nirahanao sy ady lay zanakao dada Iava, lay zandrinao Yehoshua, hitondra ny hatsarana sy ny famonjena ho an'ny olombelona. Voninahitra anao mandrakizay tahiny teny sy ny fampianarana hitondra soa ny olona zay voalatra ny amin'ny fiainana. Vonjeo amin'izay ny hafafirina rehetra dada Iava, zay rehetra ny ampitan-dranomasina vonjeo daholo dada Iava-malala, vonjeo zay voalatra ny amin'ny fiainana mandrakizay. Afaingano ny fidiran'izy rehetra tamin'izao fanjakana masina izao. Misaotra anao fa tsy tarehdrehetra ny dada malaka Iava fa ho faingana dia ho faingana ny asany. Misaotra betsaka dada malaka, voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehoshua anaovana izany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Dia miraso antsika rehetra samy teny Yehoshua mafito izany fampianarana ho manaraka indray velomatoa.